Anapaka ao am-ponareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Nateraka ho mpankalaza an'Andriamanitra. Nateraka hankalaza an'Andriamanitra. Zany no asongadiny no finainantsika an'io ao amin'ny epistily ho an'ny Efesiana toko 1 ny 1 hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy, noho ny sitrapon'Andriamanitra mamangy ny olona masina any Efesosy, izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho aminareo anie, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra, araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy hanatsiny eo anatrehana isika, rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahany fony, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavana antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Nateraka hankalaza an'Andriamanitra. Ity fanombohan'ny epistiliny ho an'ny Efesiana ity ry havana dia manandratra izay fankalazana an'Andriamanitra izay. Andaniny manaraka ny fenitry ny fanoratana epistily dia antsika anty amin'ny fiandohany mitovy amin'ny epistily rehetra, milaza ny mombamomba ny tenany mpanoratra, ny mombamomba ny andefasana arahana fiarabana apôstôlika, ary rehefa vita zany dia hitantsika fa maneho ny antony isaorany an'Andriamanitra ny mpanoratra. Eto ary amin'ny 7 hatramin'ny 9 dia hitantsika ny antony mahavelom-pisaorana ny mpanoratra, ny apôstôly Paoly eto, fa no lay fifidianana mialoha na lay antson'Andriamanitra ny amin'izay natsoina hankalaza an'Andriamanitra. Eto ilay teny hoe isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Raha ny teny fototra kokoa no arahana dia milaza manao hoe hankalazaina ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, ary dia maneho izany antony fankalazana izany ireto andininy maromaro reto. Andininy maromaro izay miavaka eo amin'ny 7 hatramin'ny 9 dia voafaritra ao anaty fehezanteny tokana. Ny andininy 4 dia fehezanteny ray ihany, te hilaza votoatin-kevitra matanjaka, hevitra mafonja no ambaran'ireo andinin'ireo dia ny antony hankalazana an'Andriamanitra. Eto ary dia ambara fa efa safidin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany tao am-pino ny hankalaza an'Andriamanitra. Ny mpino na ny mpanaradian'ny tompo izay nateraka ao amin'Andriamanitra, natao ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra, dia efa voafidy hatramin'ny voalohany, efa voatokana hatramin'ny voalohany, eny hatramin'ny, raha ny famakintsika ny soratra masina eto, fony tsy mbola ariary ny fanorenana izao tontolo izao. Eny voaforona hankalaza an'Andriamanitra ny mpino. Nateraka ny mpino ampidirina ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra mba hankalaza an'Andriamanitra. Fahasoavana lehibe zany ry havako ho an'ny mpino,
ary dia ambara mihitsy fa fahasoavana ara-panahy izay tsy mba hananana izao tontolo izao, tsy mitovy amin'ny izay mibaiko izao tontolo izao manao hira fiderana na hira fankalazana, fa efa teraka ao anatin'ny mpino mihitsy izany fankalazana an'Andriamanitra izany. Mandeha tsy voizina, tsy baikona, tsy anarana, fa tena nateraka hankalaza an'Andriamanitra amin'ny mpino. Efa ambara mihitsy aza fa fanomezam-pahasoavana, fanomezana voatsodranon'Andriamanitra ao amin'ny mino io fankalazana io. Zany ry havako malala no misarika ny saintsika hanome lanja, hanome ny anjara toeran'ny fideranan'Andriamanitra amin'ny toerany ambony kokoa, ary amin'ny toerany miabo mandrakariva mba tsy ho resiny izao tontolo izao amin'ny fideranan'Andriamanitra, amin'ny fankalazana an'Andriamanitra. Efa hatramin'ny voalohany, fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, ny antony ny fidianan'Andriamanitra ny mino dia ny hankalaza azy amin'ny Andriamanitra ray, amin'ny Jesosy Kristy, amin'ny Andriamanitra mpamonjy, amin'ny Andriamanitra tompontsika azy. Mendrika hankalazan'Andriamanitra. Aoka tsy salasala intsony isika ry havako ny amin'izay tokony hankalazana na tsy an'Andriamanitra, satria efa hatrany am-boalohany, hatramin'ny fahariana, hatramin'izay namoronana ny mino, dia efa voafaritra mialoha ny antom-pisian'ny mino dia ny hankalaza an'Andriamanitra. Aoka tsy salasala ny amin'izany intsony isika, ary aoka tsy hiendanja ny fankalazantsika an'Andriamanitra ndra ho resin'ireo tsy mino koa azy, ireo izay tsy natokana ho amin'izany, ireo izay tsy voafaritra ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra indray no ndraindray mialo lalana antsika amin'ny fankalazana an'Andriamanitra. Aoka tsy ho ambaka an'izany satria efa voaforona ho amin'izany isika. Efa izany mihitsy no anton'ny fiantsoana sy ny fifidianana antsika mba hiaraka hankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Falon'ny fonay Andriamanitra amin'izao vanim-potoanan'ny Krismasy izao, mankalaza anao ilay Andriamanitra mpamonjy, ilay Andriamanitra tomponay ao amin'i Jesosy Kristy tomponay. Anao ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra. Fa amin'ity anio ity izay dia mahatsiaro am-bavaka ireo mino marobe maneran'izao tontolo izao, izay miaraka mankalaza anao noho ny amin'ny andro Krismasy, ireo hetsika rehetra ataon'ny Kristianina, izay hanomezana voninahitra anao Tompo raiso ho antitra kasitrahana eo anatrehanao. Ary ianao no omba manokana ireo rehetra mbola manao fiomanana sy ny fanomanana rehetra amin'ny fankalazana ny anao mpamonjy izany, dia ianao ahalavo rary, hatanteraka araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, anaovanay izany vavaka izany misaotra raha io. Amen.